fa nanomana tolotra vaovao entina nampiana ireo mpandraharaha madinika salatsalany eo amin'ny fitadiavana famatsimbola ny Sonapar, eo ihany koa ny BGFI, Banque Madagascar, ny Solidis Garantie Ainga. Io moa no anaran'izay hetsika vaovao natokan'izy ireo hanomezana fahafampo ny mpandraharaha izay. Sarotra mitady famatsimbola ho an'ireo orinasa madinika eto Madagasikara mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny tetikasany. Ho fanomezana eny amin'ny sehatra ara-toe-karena eto amintsika ary dia nanapa-kevitra ny Sonapar, ny BGFI, Banque Madagascar ary ny Solidis Garantie ampivondrona ny fahaiza-manao sy ny traikefananany ka nanolotra vahaolana arabola ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany. Nomena anarana hoe Ainga ity tolotra ity ary mahatratra 30 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ny famatsimbola omeny. Natao sy nitetsy-andraharo ity tolotra Ainga ity. Ny fanomezana vahaolana ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany. Ny zavatra hita mivangana zany amin'izao dia sahirana mihitsy zany ny orinasa amin'ny fangalana findramam-bola any amin'ny banque. Donc zany ny vondrona anankitelo zany no miaraka, ny Sonapar, BGFI Banque dia Solidis. Dia ireo vondrona orinasa anankitelo zany anatin'ny sehatra ny fikarakarana vola no name vahaolana anankiray izay tena hita hoe tena mety ahafapo sy ahitana vahaolana ho an'ilay orinasa madinika salatsalany. Izy io zany dia ny fampindramam-bola Ainga, zany hoe anatin'ny 10 andro zany dia afaka ny orinasa manatona anay zany mahazo fetravolany amin'ny BGFI Banque, Sonapar sy amin'ny Garantie any Solidis. Io petraboly io dia eo amin'ny 3 tapitrisa ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary zany. Ny fepetra amin'ilay izy dia nataony mihitsy izay hanambavanana anazy. Ny vidiny koa dia nataony mihitsy izay tonga anazy ho sahala an'ilay orinasa madinika sy salatsalany. Araka ny vina napetraky ny Solidis Garantie dia mety hahatratra amin'ny 200 farafahakeliny nisan'ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany anatitra ny antota-taratasiny ary soratra anarana amin'ity tolotra Ainga ity. Heverina ho Ainga ho amin'ny fampandrosoana izay nivoaka tamin'ny hevitry ny mpandraharaha ka natao amin'ny mpandraharaha malagasy izy ity. Natao ho ampivelarana ny ambaindain'ny orinasa malagasy indrindrindrindra. Nanatrika ny fotoana ireo solotena ny vondron'ny mpandraharaha malagasy toy ny Fimpama sy ny Antenimieramvaritra eto Antananarivo.